Antsotroka sy fanampiny ireo zoky dia tonga tety an-toerana nanolotra fitaovam-piarovana maro sy lamba firakotra enti miatrika izao vaninandro reny izao ny fikambanana 1808. Samafadaradotsika rehetrarehetra aloha zao amin'izao fotoana izao hoe rehefa tonga etantsika tanteraka ity le aretina Covid-19 ity dia mitondra fahasaranana be dia be tsy hoe ara-pahasalamana ihany fa indrindra koa amin'ny lafiny sosial ekonomika rehetrarehetra ka rehefa nandinika zany zahay dia mahita fa marina fa misy zavatra natao betsaka nandrendraiky ny daholo ny tokony andray rehetrarehetra nefa kosa mahatsapa azy rehefa hoe mbola mba misy ihany koa segment anga ohatrany hoe adino. Ny tompona ndraikitra eto amin'ny masoandro mody moa no isany. Maika fa misy ny fiboana tena terena mihitsy dia mafy ho an'ilay fianakaviana miandry an'ilay marary. Noho izany dia tsy maintsy mitady vahaolana izay mba ahafahan'izy ireo manala ny androny tsy hanamaivanana koa n'ilay fianakaviana. Ankoatra ireo olona manana aretina mitaiza tafiditra ao anatin'ireo sokajin'olona marofo sy mora handeran'ny coronavirus ny zoky olona. Maro amin'ireo lavin'ity aretina ity ny zoky olona manoloana ireo tranga ireo tsy ampy ny fandraisana tanana sy ny fijerena ireo zoky olona. Manolana n'ity aretina ity sy ny fahasarotana izy aloha dia izy no azotsika lazaina hoe araka ilay voalaza amin'ny teny frantsay amin'ny teny vahiny hoe catégorie tena vulnérable izany hoe tena mila ny fanohanana amin'ny lafiny maro isan-karazany. Nanapa-kevitra ny ampody ireo zoky olona antezany ny fitoerana mandray an-tanana azy ireo manoloana fianaky ny coronavirus. Nareo zao eto amin'ny toerana zao dia tena tsisy zoky olona mihitsy eto na iray ary na marary koa fa dia nalao mihitsy izy hijanona ny trano mba ahafahana misoroka n'ilay aretina satria ao anatin'izany hoe marefo izany dia tena ny akabeazan'izy rehetra moa dia efa zokonjokony daholo. Dia anjaranay fotsiny sisa no manentana azy amin'ny alalan'ny na onjam-peo na fitsidiny io na hiraka io na ohatran'izany izay no azonay atao.